Faly miarabantsika rehetra izay manaraka ity horonan-tsary ity. Ampifaliana trano no iarabanantsika rehetra. Faly ihany koa izay satria mbola maro ny mijery sy makasitraka ity fandaharantsika ity. Manana vahiny itsika. Eto indray namantsika Hermanatsoa. Miarabanao tompoko. Miarabanao fianambolana dia miarabatrano ny mpijery ihany koa. Amin'ny maha Hermanatsoa anazy dia manana talenta maro ihany koa izy dia na dia hoe tsy tena izay ary ny sehatra iainany sy ivelarany dia inoako fa manana ambara amintsika izy. Hiresaka manodidina ny atao hoe tontolon'ny mozika itsika. Mety aminao ve izay Hermanatsoa? Ny fanaisany amintsika olombelona angambany fa sy ny teknikany. Eny ary fantaniana voalohany indrindra ho apetrako aminao dia ny hoe inona ny ifandraisan'ny mozika sy ny olombelona? Io mozika io zany tsy mozika fe mozika mahafinaritra ny sofina fotsiny izy io fa arakarak'ilay fitaovana zany nanamboarana an'ilay mozika sy ny feo entiny dia misy fiantraikany aty amintsika olombelona. Ohatra hoe ny malagasy fahiny zao rehefa bevoka ilay zaza feno eo amin'ny efa-bolana eo dia hitendrena valia ny kibony. Zany hoe valia zany no apetaka eto amin'ny kibon'ny vehivavy bevoka dia tendrena. Ny mampiavaka ny valia maha-malagasy atsika zany izy io dia izy zava-maneno tsy mba rehefa tendrena izy dia izy tsy mba manaraka fa izy zava-maneno arahana. Tiako tenenina hoe rehefa ilay mihira iny tsika dia ilay zava-maneno no manaraka ny feo atsika fa ny valia kosa izy indray no lasa arahantsika. Tsy resaka an'izay moa tsika fa ny vehivavy bevoka zany no nitendrena valia zany taloha. Dia raha teneniko amin'ny ankapobeny ny zava-maneno izay ataontsika hoe instrument à corde zany ny filazana azy, zay zavatra misy tendrena zany. Tafiditra amin'izany ny valia, ny gitara, ny piano koa anatiny. Ny piano mantsy tady izy iny zany no rehefa mitendry anazy tsika dia misy karazana corde be dia be eo. Ny harpa ihany koa anatiny. Manetsiketsika ny vavahady-tsaina zany reny instrument à corde reny. Dia zay no mahatonga ny olona rehefa te hanokatra an'io ataontsika hoe intelligence io tsika dia mila mihaino muzika instrument à corde zany. Tafiditra ao anatin'ireny ilay mozika klasika reny. Be dia be moa zany na ny malagasy na ny any ivelany manam-pahaizana amin'ny resaka fitendrena piano. Ilainy reny amin'ny fanetsiketsehana sy fampivoarana ny saina io. Dia ohatrany koa ny gitara, ohatrany ihany koa ny valia, manetsiketsika ny saina izy io zany. Zany hoe mitondra intelligence zany ny instrument à corde. Mifandray amin'izay resaka intelligence indray ary ahoana ny hevitrao raha hoe misy mpianatra dia sady mihaino mozika arak'izay hoe instrument à corde zay izy no sady mianatra? Ny fianarana dia samy manana maha-izy azy ny tsirairay amin'ny fandraisana zavatra. Misy ny olona tena ela be ny fisokafan'io vavahady-tsainana io ka raha misy fanazavana iray omena anazy dia ela be izy vao mandray. Misy indray nefa ny olona vao tolorana zavatra ny sainy tonga dia mandray eny eo. Ka iny zany mila mandiny tentsika hoe za sokajin'olona manao ahoana amin'ny fandraisana zavatra dia ianao zany mahita hoe ahoana ary no amoahako ny vavahady-tsaiko io. Raha somary taratara inona no nahatonga an'izay mety hatrany am-boaka, mety tany amin'ny fitezana, mety ihany koa amin'ny fitondran-tenako, mety hoe za mihitsy tsy te hivako loha ohatra. Dia hoe raha mora mandray zavatra be mizay ilay hoe mangetaheta fahalalana ary rehefa tianao io fianarana io, tianao io zavatra io, hainao foana io na inona toerana misy anao. Dia raha ohatra ka mety amintsika ilay sady mihaino mozika no mianatra dia amin'izay fotoana zay zay no mampivelatra antsika. Fa tsy ny olona rehetra akory fa miankina amin'ny tsirairay. Maro karazana ireo karazany zava-maneno. Inona avy izy ireo dia inona avy ny zavatra entiny amintsika olombelona ary? Ny instrument corde no tenentsika hoe mitondra ny intelligence. Zany hoe ny olona tia mozika klasika, ny gitara, ny valia, reny zany olona intelligent zany reny. Indrindra moa fa raha ampiana fanorona vao maika tena ao tsara mihitsy io faharanita-tsaina io. Saina no ampedina amin'iny ny ady-sanina. Fa ankoatran'izay koa misy ny instrument à vent, zany hoe reny zava-maneno mandeha amin'ny rivotra reny. Reny indray manainga fanahy reny. Ohatra hoe jereo ny any am-piangonany raha vao miditra vany ilay olona tonga dia orgue be iny no alefa eo, mandeha rivotra iny ary tonga dia mainganainga no fanahin'ilay olona ary manomboka very ny sainy.
fa zay tenenina amin'ny rehetra hoe de dikansytikany de ekeny jereo ihany koa rehefa famoazana fanahy tromba na resaka zanahary reny fa angordona ampiasaina rivotra mampaneno an'iny accordéon iny manainga fanahy reny aindra mpitondra fivavahana reo tsara mihitsy zany satria rehefa tena hoe ny fanahin'olona ny tiany ingaina ka manomboka very ny sainy amin'ny fanambakana azy amin'ny toriteny de instrument avone ampiasaina ary tena maroboka ny fanahin'olona io ny orga zany indrindra fa reny orga tranainy zay voizina reny satria rivotra mampandeha azy fa ny vola rehetra any am-paosin'ny olona vokatrizay fahaizandrareo mozika rivotra zay manaraka daholo ary azony volavolaina tsara le olona satria very ny intelligenceny ao anatin'ny instrument à orga io de zay tiana atao amin'izay no anaovana an'le olona ny farany ho resaka eto ihany koa de misy le zava-maneno vita amin'ny varahana le varahana ngeza be mozika be varahana reny zany ka reny varahana be reny raha ampianan'ilay aponga be de reny ndray mamono fanahy mahabiby ao anatin'le olona ary rehefa tena mifoy io fanahy mahabiby ao anatin'le olona io de amin'izay fotoana zay le olona very maha olona anazy lasa tsy tompony tena antsony izy ka rehefa baikon'olona izy de tsy mandanjalanja ny zavatra tokony ataontsony ohatra amin'ireny maramila reny sady asiana le amponga be iny lasa feno fanahy biby ao anatin'le maramila ary rehefa baikony izy hoe tofiry reo de na de mivady amanjanany na de mpiaramonina aminy ary lasa tofiriny daholo satria ny fanahy mahabiby tao anaty ny foazin'ilay zava-maneno vita amin'ny varahana arahana n'ilay amponga be arak'izay fanazavana nentinao teo zay namana Hermanatsoa inona no azonao asongadina ao anatin'ireo tontolona resaka mozika sy zava-maneno izay noresantsika teo raha ny zavatra voalaza teo zany no fiteniko amin'ny teny ray mava de hoe miankina amin'ny safidin'ilay mozika zany ity vatantsika ity raha ny instrument à corde zany hoe ny misy tsy tady zany nanaovana anazy de iny mampifony intelligence atsika ny instrument avant zany hoe ny rivotra mampaneno azy de iny fanahy no iangana iny de toy zany ihany koa ny varahana arahana aponga be ilay fanahy mahabiby ao anatsika no foaziny iny ka anjaratsika zany no mandanjalanja ndao ary ampifamadiako ny zavatra rehetra raha ny maramila ohatra no ataontsika hoe instrument avant fotsiny no ampiasaina amin'ny orgue tsisy ady eto tany raha ny ampiangonana ohatra no instrument à corde fotsiny no ampiasaintsika tsisy voambaka ngapasy ngamopera mihitsy eo na le apôstôly na zay filazana azy eo na rikoenina satria marantsaina ny olona ary tsy azonao ambakaina de toy zay ihany koa raha io resaka fanahy mahabiby io no foazitsika any amin'ny sehatra fivavahana de fanaikitra sy famono mpianakavy ka tsara ihany zany ny amantarantsika hoe mitondra inona ho antsika moa io zava-maneno io amin'ny fiainantsika ara-tsaina ara-panahy ary indrindra ny ara-batana ny olona tsirairay de manana an'izay atao hoe destiné an'izay fa androantsika afaka misafidy ihany koa hoe olona manao ahoantsika eto amin'ity tontolon'ny fiarahamonina ity raha olona te arantsaina de ampiasao zany ny zava-maneno misy corde de zay angamba no azontsika amaranana nyity fandaharantsika ity androany no resantsika teto ny mandidina ny tontolon'ny mozika sy ireo zava-maneno de tsika tsirairay no samy amolavola sy samy andrafitra ary indrindrindra anefi ny toetrantsika tsirairay avy makasitraka atsika rehetra zay nijery ity fandaharana ity mirarosoa atsika hatrany de amanaraka indray tompoko